manolona ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manana finoana an'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra. Ny mofinainantsika eo Marka 12:20, 20 hatramin'ny 4:20 no diniantsika amin'ity ity, ka ny 20 manokana dia milaza mivantana Jesoa manao hoe manana finoana an'Andriamanitra. Raha tsy aivina dia nisy fotoana i Jesoa izay nandalo teo amina aviavy anankiray izay nandrobona fotsiny, tsy nisy voniny, na dia mbola tamin'ny fotoana tsy famoazana ary dia efa fantatra mialoha fa tsy hisy voniny zany, dia nozoniny Jesoa ilay aviavy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony. Gaga nefa ny mpianatra, indrindra i Petera, rehefa niverina ny ampitson'io teo amin'ilay aviavy fa indro maina hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary zany no fanamariana nataon'i Petera tamin'i Jesoa hoe tompoko, indro maina ilay aviavy izay nozoninao, ka novalian'i Jesoa hoe manana finoana an'Andriamanitra. Eto amin'ity mofinaina ity ry havako dia toa miteny i Jesoa manao fampianarana mahakasika ny finoana ho an'ireto mpianatra ireto, raha marina kokoa ilay antsoina hoe renforcement de la foi, fanamafisam-pinoana ny mpianatra no ataon'i Jesoa. Ambara ao anatin'izany fa ny finoana ananana dia tokony finoana an'Andriamanitra. Izany raha teo moa no fanekena izay nataon'ny mpandray fanasan'ny tompo tamin'ny fotoan'andro, nandraisana azy ho mpandray manao hoe izao dia manaiky marina sy mino fa Jesoa no tompoko sy mpamonjy ahy. Mino an'Andriamanitra, mino an' Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny mpino. Ary ao anatin'izany finoana izany ihany koa dia ampianarina mba ho mafy ny finoana, finoana matanjaka, finoana tsy miangozohozo, finoana tsy mianahana azy. Zany no itenenan'i Jesoa eto manao hoe nazovo milaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjera any an-dranomasina ka tsy hanahana ao am-pony. Fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ny finoanan'i Jesoa dia finoana tsy mianahana, finoana mino matoky fa ho azony izay angatahana. Tsaroantsika ny mpianatra nangataka tamin'i Jesoa manao hoe tompo, ampitombo ny finoanay. Ary izany fampitomboana finoana izany no tokony hananan'ny mpino rehetra eo anatrehan'ny toe-javatra izay hatrehany. I Jesoa dia mampanantena eto fa raha mangataka ny mino, raha mino marina izy dia ho azony avy amin'Andriamanitra izay angatahana na inona na inona rehefa ao amin'ny marina ny finoana. Izany fahamafisan'ny finoana izany no ilaina sy takiny amin'ny mpino. Mampatsiaro ahy mandrakariva ny toriteny nataon'ny ray aman-dreny anankiray ato anivon'ny fiangonana FJKM manao hoe mandrakariva ny mpino izy dia manana finoana tendrombohitra fa tsy mahafindra voatsinampy. Nefa izay ampianarin'i Jesoa antsika dia hanana finoana tahaka ny voatsinampy mba hahafindra tendrombohitra. Ny dikan'izany dia izao: mandrakariva ny forme na ny endrika ivelany dia ataontsika miavosa be, atao feno maro be ny endrika ivelany, nefa finoana pokaty tsy misy na inona na inona. Ny fampitomboana izany finoana izany mahatonga an'i Jesoa miteny eto manao hoe manana finoana an'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo,
misarika ny saintsika rehetra zao tenin'Andriamanitra zao. Voalohany, anana finoana an'Andriamanitra fa tsy finoana zavatra hafa, tsy mitovy amin'ilay finoana malagasy fa agasy fa izay, ka hoe zay mandakarindrina dia mahafaty raibe, na hoe zay manao sakamalao ny vehivavy bevoka tsy mahazo manao sakamalao apaosy, na hoe rehefa ho avy ny ririnina dia tsy mahazo mikororoka vary sy ny sisa. Tsy izany no finoana ilaina natakina, fa finoana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Rehefa zany dia hamafisinao ny finoanao, inonao fa zay angatahanao dia ho azo. Ary ianao raha teo dia efa mialoha ny amin'ny zavatra izay angatahana, noho ny finoana ny Kristy no ahatanterahana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Ho amintsika kosa ny finoana lalipaka, ilay finoana tsy miova, ho malisa an'io ary ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ho amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay hanamafy ny finoanay, mampianatra anay hiroso hatrany, hampitombo ny finoana izay efa nananay. Ianao Andriamanitra, ilay tompo sy mpamonjy ene, no andray anay amin'ny fifaliana mandrakariva. Eny, hiaino mivavaka sandratray ka ahatonga ny finoanay ho mafiorina tsara. Mivavaka izay tompo ho an'ireo kristianina izay marefo amin'ny finoana, mandroso mihempotra amin'ny finoana, ireo izay manana finoana malazolazo, tsy miorina tsara. Ianao tompo hanamafy ny finoana izy ireny. Aza velanao hiozongozona ny finoany, aza velanao hienitra izy. Tehirizo tompo, tehirizo ao aminao hanana finoana miorom-paka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.